Mikasika indrindra izay valanaretina pesta izay moa dia azo lazaina fa efa mialefa tanteraka amin'izao fotoana izao ny fivoarana ity valanaretina ity izay namely teto Madagasikara indrindra fa ny teto Antananarivo sy ny tany Toamasina. Efa maro ireo sitrana rehefa vitsy ireo tranga raha ny antotanisa izay voaray. Jemimara Daniela sy Mamira Soanaivo atrany. Raha Toamasina sy Antananarivo no tena nahitana trangana pesta betsaka sy trangam-pahafatesana maro indrindra tao anatin'ny 3 volana mahery nisian'ny valanaretina pesta teto Madagasikara dia niena be izany amin'izao fotoana izao. Raha Toamasina manokana olona zay ohatra dia efa roa sisany marary ao amin'ny hopitaly amin'izao fotoana izao. Ireo marary ireo zay zany hoe navita fitsaboana zany dia ivoaka rapitso indray dia rafaka pitso indray. Ary efa nanomboka tamin'ny faha 20 volana Oktobra tany tsisy maty tany Toamasina, tsisy maty zany efa 10 andro mahery zany, ary tsisy koa mitsoka. Zava-dehibe manko mahafantana zay hoe mitsoka zany tokony mandalo fitsaboana dia mitsoka fa mijanona atao amin'ny toeram-pitsaboana daholo. Zay ny amin'ny Toamasina zany zay azo lazaina zany fa tena milamina amin'izao fotoana izao. Eto Antananarivo koa dia ohatraohatr'izay ihany koa ny tendance ny zavatra ataontsika mivoatra tanteraka amin'izao fotoana izao satria efa tao anatin'ny andro vitsivitsy zay 10 andro vitsivitsy farany tao dia efa betsaka ny andro tsisy maty, efa miena nisan'ny olona eny amin'ny toeram-pitsaboana. Na dia eo aza izany fienana izay dia tanjona ny anafoana tanteraka ny tranga misy, mila famelona nefa izany ahafahana misoroka ny tranga vaovao. Mikasika ny fidiran'ny mpianatra indray dia mila mandray andraikitra trany ny tompotry ny andraikitry ny sekoly sy ny ray aman-dreny. Raisina daholo ny fepetra rehetrarehetra mba azahoana miaro ny zaza sy ny mpianatra fa isika ray aman-dreny koa dia tokony mandray fepetra. Raha sanatria zany misy efa zaza manavinavy any amin'ny tokantranonao any na mpianatra marary any dia aloha tsy alefa any am-pianarana aloha izy fa tonga dia manatina toeram-pitsaboana avy hatrany satria tsara fantatsika fa amin'izao fotoana izao misy epidemia rehetratra vitsivitsy satria manko zao le ataonay hoe fiovan'ny toetrandro zao dia misy epidemia ohatra atao amin'ny zaza ohatra misy ataonay hoe bronchiolite, misy koa le ataonay hoe pneumonie, zay karazany mitovitovy amin'ny trangana retan'ny paistany izy ireo dia ny dokotera ihany nefa ny afaka mahafantatra hoe izao le izy. Ary zay le teneniko an'ilay hoe tsika ray aman-dreny raha vao misy zavatra mampisalasala dia aloha tonga dia manatona an'ireny toeram-pitsaboana ireny mba azahoana manavaka an'ilay izy. Nankasitraka ireo mpiasan'ny fahasalamana rehetra ary ny avy ao amin'ny BMH sy ny agent communautaire ny ministra ny fahasalamam-bahoaka tamin'ny fandavan-tena naseho an'izy ireo. Raha ny mikasika ny fepetra amin'ny resaka fivorovoriana dia ny gouvernemanta no mandray izany fepetra izany ary raha ny fivoaran'ny toedraraha misy amin'izao fotoana izao dia tsy ho ela intsony izany fanambarana nataon'ny gouvernemanta izany.